Ny epistily ho an'ny Filipianina, toko 4. Toy izany ary rehefa malala, no aoka hitomoeranareo tsara miray amin'ny Tompo. Fa tiako tokoa ianareo ry havako, sady manana anareo fatratra aho. Ianareo no fifaliako sy toy ny satroboninay mpandresena ho ahy. Ry Eodia sy Sintika, miangavy mafy anareo aho mba hifanaraka, noho ianareo mpiravavy ao amin'ny Tompo. Ary ianao koa, re ilay mpiara-miasa akaiky amiko, mangataka anao aho mba hanampy azy roavavy, fa miara-nikatroka nanao izay hielezany vaovao mahafaly izahay mba amin'ny Clémenta koa sy ny hafa rehetra mpiara-miasa amiko, izay samy voasoratra anarana ao amin'ilay horonam-boky mirakitra ny lisitr' ireo anana ny fiainana maharitra mandrakizay. Mifalia mandrakariva no ianareo tafaray amin'ny Tompo. Mbola antsitrateriko indray, mifalia, maneho fandeferana amin'ny olona rehetra. Tsy ho ela dia ho tonga ny Tompo. Aza manahy na inona na inona, fa ambara ao amin'Andriamanitra isak'izay mivavaka ny zavatra ilainareo, ary angatao amin'ny fo feno fankasitrahana. Ary ilay fiadanana avy amin'Andriamanitra, sady mihoatra noho ny zavatra rehetra takatry ny fieritreretan'ny olombelona, dia hiaro ny fonareo sy ny sainareo, satria efa tafaray amin'ny Kristy Jesosy ianareo. Farany, ry havana, aoka ho heverinareo izay zavatra tsara sy maha-te-hidera, dia izay rehetra marina, manakaja, ara-drarina, madio, maha-te-ho-tia ary tsara laza. Ataovy izay efa nianaranareo sy noraisinareo tamiko, ary izay renareo sy hitanareo nataoko, dia ombanareo Andriamanitra loharan'ny fiadanana. Nahatsapa fahaliana lehibe tao amin'ny Tompo aho, satria nasehonareo indray ny fiahianareo ahy. Nitohy hatrany ny fiahianareo ahy, saingy tsy mbola nisy fotoana hanehoanareo izany. Tsy noho izao sahirana no hitenenako toy izao, fa efa nianatra ny hianina amin'izay ananako aho. Haiko ny miafy, haiko ny manambe. Efa nianarako ny hianina n'aiza n'aiza, ary na amin'inona na amin'inona, na voky aho, na noana, na manambe aho, na sahirana. Afaka miatrika izany rehetra izany aho, noho i Kristy manome hery ahy. Kanefa soa izao nataonareo izao. Niomby-pahoriana tamiko ianareo, ka nanampy ahy. Ary fantatrareo koa, ry Filipianina, fa tamin'ny niandohan'ny filazantsara, rehefa niala tany Makedonia aho, dia tsy nisy fiangonana ny fampirahara tamiko ny amin'ny fanomezana ho ahy sy izay avy amiko. Afa-tsy ianareo ihany. Fony aho mbola tany Tesalonika, dia efa indray mandeha aman'indroa no nandefasanareo izay nilaiko. Nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana no ilaizako izany, fa mitady ny vokatra izay hitombo ho vonahitrareo aho. Eny, manana ny zavatra rehetra ilaiko aho izao, sady manana ambiampy. Efa voaraiko tamin'ny Epafrodito ny fanomezana avy aminareo, ka initsoa mitafitafo aho. Izany fanomezanareo izany dia toy ny zava-manitra mamerovero, atao sorona, ka raisin'Andriamanitra sady ankasitrahiny. Fa Andriamanitra kosa hanome mitafitafo izay rehetra ilainareo, araka ny harena eny amboninahitra atolony ao amin'ny Kristy Jesosy. Ho an'ilay Andriamanitra sady raintsika anie ny voninahitra mandrakizay. Amen. Velomana amin'izay rehetra isan'ny vahoakan'Andriamanitra ka tafaray amin'ny Kristy Jesosy. Manao velomanareo ny havana iray finoana
izay tafaraka amiko. Manao velomanareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra eto, fa indrindra ry zareo ao andavany Amperora. Momba anareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo.